Sosialy fa iopana amin'izay raharam-pirenena izay a tontolon'ny fifidianana kokoa ny fandarina zarahevitra amin'ity androany ity toavina Ralampy avy amin'ny antoko humaniste écologiste sady mpanolotra ny tanàna Antananarivo ary mbola candidat ihany koa miarabanao toavina. Miaraba antsika rehetra eto amin'ny ICM faly miaraba amin'ny tsingeritaona ihany koa mamerina ny Fiaraharin-tsoa ary 5 taona tsika niaraka teto manantena hoe 5 taona mbola hiaraka ihany tena mahafinaritra ny fiara-miasa. Tontolona fifidianana toavina anisan'ny misy disadisa ianareo any amin'ny fanoherana amin'izao fotoana izao. Inona ny hoe azo lazaina avy amin'ny antoko humaniste écologiste mahakasika ity fanoherana eto Madagasikara ity tsy izao ihany fa ny hatramin'izay ihany koa. Maromaro ny valiteny. Voalohany aloha ny fanoherana zany dia maro lafy, izany hoe opposition plurielle. Tsy hoe akory mitovy hevitra daholo izay rehetrarehetra ao fa misy karazana mpanohitra be dia be ao. Zay aloha zany ny voalohany. Faharoa misy zavatra mampalahelo tokoa aloha dia hoe tsy misy alliance idéologique intsony na hoe tena manao politika intsony amin'izao fa ohatrany hoe manao groupement na manao coalition na manao vovonana dia atsotsona daholo ny rehetrarehetra izay hita gauche rehetrarehetra eny dia izay no mitambatra fa tsisy tsony mihitsy zany zao ny atao hoe hevitra anankiray ikambanana. Inona no mahatonga an'io dia ny mahatonga an'io dia satria ny be diplôma navaram-pianarana dia nampianatra hoe aza manao politika ratsy ny idéologie maloto en politika dia tsy misy manao politika intsony ny olona, tsy misy manao volavolan-kevitra intsony fa hevitra tsipitsipy eny tsisy idéologie intsony zany fa ohatrany hoe tip top hoe misy olana ry dia mitady vahaolana dia misy olana ry dia mitady vahaolana dia tip top dia zay manohitra ny miaraka ka io zany itotonga ohatran'izao foana zany ny firenena aloha raha ohatra hoe tsy miverina manao politika amin'ny malagasy tsy hiverina ho azy io ijiry io Sandriamanitra akory namerina an'io ao fa tsy maintsy politika no amahana ny olana rehetrarehetra ka rehefa mbola mankahala politika ny sampianarana fankahalana politika ny malagasy dia tsy ho avitra mihitsy aloha zany Madagasikara. Rehefa mbola miteny hoe ny idéologie tsy ilaina fa mila pragmatique, mila réaliste, tsy mila vision, tsy mila idéologie dia ohatr'izao foana aloha zany io fiainana io ka rariny be ty ady ny mpanohitra ity hitanao ihany koa nge ny tsy andaliny atsikilany-kotra hoe nantoko freedom zao ohatra misy raha tsy diso misy olona anankitelo anatina listre ny candidat Razana Masy dia misy nefa ny freedom manao déclaration manao fanambarana hoe miaraka amin'ny candidat Ramanantsoa PDS amin'izao fotoana dia io zany tena hoe Madagasikara mihitsy no mizarazara mipotipotika mihitsy vakivaky dia izay no mahatonga an'io. Tombontsoa manokana ve zany ny azo ilazana n'ilay fanaovana politika eto Madagasikara hoe tsangan'olona fa tsy misy hoe fampandrosoana iraisana amin'ilay fanaovana politika eto Madagasikara tsy mahatoky ianareo intsony toavina ny vahoaka malagasy ankehitriny. Tena hita mihitsy ilay izy tena ary ny vahoaka malagasy tsy mahatoky anay ny vahoaka malagasy ihany tsy tian'olo anay satria raha ny vahoaka malagasy any manao politika rehefa mahita hoe tena tsy alehany tokoa ngambany ireo mpanao politika ireo dia izy mihitsy mila mirotsaka, mila manao politika izy mila mitatana ny tanànany izy mila mpanolotra ny tanànany izy mila be ny tanànany izy mila filohan'ny republikany izy fa tsy hoe mitalao amina olona fahita fa tsy alehany. Hiatrika an'izay fifidianana izay tsika ambany foana le taham-pandraisana anjaran'ny mpifidy tamin'ireo fifidianana roa nifanesy teto Madagasikara. Inona zany no azo anarenana raha ho an'ny antoko humaniste écologiste manokana amerenana izay fatokisan'ny vahoaka an'ilay mpanao politika izay ka hoe hiakatra io taham-pandraisana anjaran'ny mpifidy io. Tsotra be ilay izy midina be ny taham-pandraisana anjara na tsy mifidy ny olona satria maninona ohatra fotsiny zao ny fiarahamonim-pirenena dia fiarahamonim-pirenena milaza hoe maloto daholo ireo mpanao politika ireo, mpanararoatra daholo ireo mpanao politika ireo, mpangalatra daholo ireo mpanao politika ireo dia za olon-tsotra ve mahare an'izany dia andeha hifidy ve za ve dia andeha hifidy olona efa lazain'ny fiarahamonim-pirenena zay eritreretina fa manam-pahaizana sy lazaina fa tsy miandany dia za ve dia mbola andeha hitsangana any amin'ny maraina andeha hifidy nefa ny fiarahamonim-pirenena fa milaza hoe tsy alehany daholo izay mpanao politika izahay mpanao politika hoe mazava ho azy ny olona kamo dia tsisy mifidy. Hitanao fa be dia be ny commune ray ny listre zany hoe any ambanivohitra any zany tsy voatery mpanao politika fa any ambanivohitra any zany kamo ny olona ilatsaka dia hoe satria lafo be ny hetra satria lafo be zao aloha voalohany indrindra aloha matolo mbola taratasy be dia be ohatran'ireny no ilaina tamin'ny izay nanao fifidianana
de tsy nandroso mihitsy zany Madagasikara aloha raha izay satria mbola mitovy amin'ny zavatra nanjoanay tamin'ny 2024 any tamin'ny 3 no mitranga zao de 5 taona zany fa ny firenena tsy miova mihitsy fa zao koa misy adson'ny mpanao politika sy ny vahoaka efa 5 taona ange zay ny fantatra hoe tokony manana be ny tanàna afaka 5 taona fa angamo nisy niomana eo daholo 5 septembre vao mikoropaka daholo ndraindray zany ianao manontany hoe nisy ady hevitra be mihitsy eto amin'ity firenena ity hoe ahoana ny jiro ahoana ny rano ny Antananarivo moa zany ny taxi moto ny ina moa tazo-tranona midin'ny mpitondra mapara ny SMGD tsisy miresaka mandritra ny 5 taona tapitapika eo tonga ny anina be de be tapoka ny candidat anankifito toy izay hoe ny mahatonga fahoritsika tsy Andriamanitra tsy mimpanobizina tsy mivavaka fa itsika ihany no mahatonga an'io hoe ory ohatran'io tsika ory tena satria tsika ihany no milaza hoe tsy manao politika de mitonga no fotsiny le firenena ny olona zany tsy mieritreritra mihitsy hoe misy royany amin'ny fiainany andavanandro io fahasahiranan'io sy ny jiro sy ny rano sy ny lasantsy sy ny SMGD sy ny karazany de zay mahatonga le tahana fandraisana anjara ambany be raha ohatra zay fanontanianao tsy mandray ny andraikitra tandrify azy ve zany reo mpisehatra amin'ny tontolona fifidianana nisy ihany ohatrany hoe lesoka ifandraisadresaka an'izay ihany sika tamin'ny fandarana tany aloha toavina hoe lesoka be mihitsy ny nataon'ny mpanao politika tany amin'ny fanoherana tsy nandrainjara tamin'ny fifidianana filohan'ny pirenena ary nanentana ny olona mihitsy tsy ho avy an-datsabato amin'ity nefa nandray anjara avokoa nareo rehetrarehetra hiatrika an'ilay fifidianana firaisamon'ny pirenena ny teninao teo hoe nisan'ny hoe fa nanosom-potaka n'ilay fanaovana politika eto Madagasikara inona zany ny azo lazaina hoe hoentina anarenana iverenako izay fanontaniana izay hoe anarenana indray le fahatokisan'ny vahoaka andreo rafitra rehetrarehetra misy zany mba ho toteny amin'ny fanentanana miainga amin'ny mpanao politika firaisamon'ny pirenena ny mpisehatra ny fikarakarana ny fifidianana eo amin'ny rafim-panjakana azo arenina le izy azo arenina le izy fa tena hoe mila vahoaka mila ponina mila olo-pirenena zay io vao tafarina io zany tsy tafarina amina resaka magie na amina resaka hoe mahatoky an'zato na zaroa fa rehefa mbola tsy mahatsapa mihitsy antsika zay izy igny tena sarotra indrindra mahatsapa mihitsy le olo-pirenena hoe tena miankina aminy ny fiainany fa rehefa mbola mieritreritra izy hoe miankina amina zavatra hafa na olo-kafa na zavatra any ambony tsy takamaso ny fiainany de tsy ho tafarina mihitsy tsika ne tsy ho tafarina maly ariva zao nyresaka tamin'ny olona hoe nareo ve ny grevy io maly alina de ozy izy hoe ozy le olona hoe tsy miankina amin'ny olona nge io mahintany io fa miankina amin'Andriamanitra raha fa mbola zay le izy de tsy maintsy olona nefa mandory tanety olona nefany no manana tomobile mamofona be ohatran'ireny olona daholo no mahatonga ny rehetrarehetra io eny misy resaka Andriamanitra le izy fa ny olona aloha zany tsy hanampy anao mihitsy Andriamanitra raha ohatra hoe tsy ianao olo-pirenena fa nilazan'le olo-pirenena hoe ianao tompona andraikitra tena mazana be mihitsy satria ny olona koa kamo miainga avy amin'ny rafitra ve zany ny olana eto amintsika tsy mampandray andraikitra ny olona fanabeazana no olana le fanabeazana zany nampianarina le olo-pirenena hoe tsy miankina aminao fiainanao zay ny tena olana de mamerina an'izay tena sarotra be mihitsy indrindra raha ny olona varam-pianarana sy be diplôma no milaza hoe aza miraharaha politika fa ataovy aloha ny karieranao de mazana be mihitsy nanazavan'zany olo tsisy mino zany tsisy mino avelanao fotsiny io de mitapaka ny jiro de mahatsaka izy de mitabataba izy fa izy tsy tady hevitra mihitsy hoe ahoanarany tsy hoe politika ane mahatonga an'io tsisy rano io dorotanety io ne politika ane mahatonga an'io fa manazavan'zany aloha mifo maraina be mihitsy angamba vao mety azavy zay hevitra zay iverinantsika ny tontolon'ny fifidianana atreto miisa fito ireo candidat zany voatazona hiatrika ny fifidianana Antananarivo renivohitra no mitana ny sain'ny maro aloha zany manana candidat ny any amin'ny fanoherana miisa roa ahitana nareo miaraka mitahina Razafonjoelina ny antoko tika Madagasikara izay tohanan'ny vonona firaisakina eo ihany koa ny avy amin'ny miaraka amin'ny fitondrana misy an'ny Ramatoa Lala Ramanatsoa sasatsasany izay misy miaraka amin'ny candidat Ndrina Razanamásy eo ihany koa Monja Rondefo izay mipetraka eo anelanelany ary mampiakapio mihitsy moa zany izy amin'ireo disadisa misy any amin'ny fanoherana amin'izao fotoana izao eo ny mouvement Gasikara izay Gasikara feno soa mpandrindra ny fofona mihitsy no mandray anjara amin'ity fifidianana ity iza ny azo lazaina toavina amin'ny mpamakafakara politika anao indray ny resako amin'ity hoe tsara toerana hipetraka amin'izany toerana be ny tanàna zany ny anay aloha zany indrindra ny ministre écologiste de téléphone hoe izay troisième voie mpanohitra misy mantsy milaza hoe troisième voie izy fa tsy mpanohitra de gagagaga ihany aloha misy troisième voie zany
tsy mpanohitra dia mifidy mapara izy eo amin'ny assemblée nationale président assemblée nationale zany Justin Tokely ny fisany 3e voix zay aloha 3e voix atao mazava tsara mpanohitra. Ny faharoa rehefa nolaviny ny fanjakana hoy sy ny seni ny candidature Andriamatoa Ravalomanana marka dia ohatran'ny hoe nanipy izy aloha zany tonga de efa nanipy izy zany tonga de tsy niady izy tsy nijoro izy nagaga ihany le izy satria 5 taona izy zao fotoana iny nijoroana satria raha hoe hiandry afaka 5 taona zany hoe 20 taona izy andray hoe vo hitolona ataoko fa sarotra ihany fa de nataoko fa de nanipaka izy zany aloha am'izao ady mafana eto Antananarivo zao. Mieto zany de tena miangavy mihitsy izy ianao hoe iza no candidat tsara toerana de tena miangavy amin'ny mponina Antananarivo mihitsy zany eritreritra aloha hoe tena 5 taona fahoriana nazahoana nanjoa Antananarivo mbola hitanao am'izao zavatra zao tena mafy zavatra niainantsika teto. Zaloha natsapan'izany za tao anatiny tsy inona de mba tena jerevy ihany hoe iza ny olona tena mba nitsangana niady anareo tam'ireny hetra niakatra be reny afa tokony niakatra ny hetra fa tokony niakatra kely iza ny niady aminareo tamin'ny fampanarahan-dalàna hoy an'ireny taxi moto reny iza no nitsangana tam'ireny trano tany commune namidy reny iza no nitsangana tamin'ny resaka BDP mihitsy ny zavatra ny resaka budget zao ohatra voandroany maraina vao tamin'ny zoma no azoko ny budget 2025 de afaka horesantsika eo iza no mba nampiseho anareo ny Tananarivo an'ireny budget hoe ahoana fomba hiainanareo reny reny alika mivovo code municipal d'hygiène iza no tam'ireny fourrière niakatra 1 million ariary mba jerevy hoe iza no tena aza manao fanatisme zany zay mba angatahako amin'ny vahoakana Tananarivo aza manao fanatisme fa mba jerevy ihany hoe iza no tena nitsangana de tsy fantaro na hiteny anarany eto na tsy fa iza hozy ianao mba mety anina mety tompony tonga amin'ny toerana io de za kosa aloha mieritreritra hoe tokony mba mpanohitra kosa aloha le izy de olona mantsangana nadritra ny 5 taona fa tsy hoe olom-boafidy tany ambadika tany de tsy hita zay nataony tsy fantatra akory ny anarany. Le hoe mpanohitra mantsy anisan'ny tabatapaindreo mpanohana ny fitondrana hoe rehefa ny mpanohitra ny azo zany reo ny vohitry Madagasikara zany tantara nisy de ohatrany hoe anongana anao hetsy mpanoherana anomanana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 zay no hita moa zany sao de zay ihany koa toavina no any ambadimbadiky le izy zany hoe anongana ny entsiketsika ny eo amin'ny fitondrana ny hoe anongana sy anetsiketsika ny fitondrana io nge feon'ny vahoaka ny zavatra teneny kokosa aloha de hoe raha ohatra ka izahay no miverina eo de tokony kosa aloha sokafana ny magro ohatra tokony afaka miteny dolo ny olona tokony sokafana Ambojatovo tokony sokafana Treize fa tsy ampiororona ohatran'io ny olona andefasana hémorragie ohatran'io ny olona de ary am'izay fotoan'izay koa de tena tokony lehibe ny tanàna lany no tompona andraikitra voalohany ny fandriam-pahalemana fa tsoatran'izao hoe le préfet olona tsy voafidy any préfet mbola tsy nahita be ny tanàna ianao na Andriamatoa Nandresitoerana tompoky Laramanambita na PDS na PDS ary Laramanantsoa midina mifanatrika amin'ny mpanao grève fa tonga de miaramila no alefena force de l'ordre de zany aloha zany tokony hoe ny be ny tanàna mihitsy no tompona andraikitra voalohany amin'ny fandriam-pahalemana eto manongana ianao satria tokony averina aloha ny fahalalahana de ny ny forces armées zany na ny mpitandro filaminana de atao hiaro an'ireo olona miteny miaro ny olona miteny zay kosa aloha. Faharoa hoe lasan'ny mpanohitra ny be ny tanàna Antananarivo io any zay ny tenenantsika hoe rehefa mpanohitra ny be ny tanàna Antananarivo de fairano tsisy velorano zany fa fairano fa nandritra ny 5 taona ny mapara no mitondra ny Antananarivo de nefa jerevo le izy lahatra ozy izy zareo nikitana ny volana amin'ny masoandro satria samy maparadolo na ny folo na ny be ny tanàna na ny mpanolontsaina na ny assemblée anteny miera anankiroa toto inona ny zavatra nitranga potika ny Antananarivo tena hoe potika dibodrano ny Antananarivo fairano ny Antananarivo ka miantso amin'ny Antananarivo zany mba tsy ho fanatika miantso amin'ny Antananarivo mba tsy ho tokatsaina fa mba jerevo reto tolony ty zavatra scientifique ty zavatra ty fa tsy zavatra revirevy akory fa tena fiainana andavanandro lalovina mandritra ny 5 taona. Iverenako le hoe 3e voix any fahatelo nefa any amin'ny fanoherana 3e voix nefa miaraka amin'ny fitondrana metroviana zany vao teny ho tafapetraka le hoe feo fahatelo ialana amin'reto hoe adin'olondroa
amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara io, efa tany amin'ny taona 2000 tany no efa nisy zany fifandonana teo amin'ny Marc Ravalomanana Mivantana sy ny olon'ny Marc Ravalomanana Mivantana sy ny olon'ny Andry Rajoelina Mivantana na izy mirahalametsi no mifandona tamina tontolo politika eto Madagasikara. Somary lefy ihany aloha le adin'olon-droa zany hoe Marc Ravalomanana Andry Rajoelina Marc Ravalomanana somary lefy ihany satria Andriamatoa Ravalomanana zany tsy anaty fifaninanana de misokatra ihany kosa aloha zany ny misokatra kosa zany ny ino tianarany ny kilalao satria tsy miady izy afa kosa aloha ny hoe Tojo Ravalomanana sy ny hoe Marc Ravalomanana efa hatramin'ny 777 afa kosa aloha zany afa mihitsy zany le izy de tokony arakaraka ny fifidianana eto zany tokony misy 3e voix zany raha mandresy zay de tokony misy 3e voix zany mpanohitra vaovao zany mijoro eto Antananarivo sy iraka Madagasikara iny gagné. Mety rovina vao tafapetraka tanteraka zany satria toavina ry hoe to milaza an'le hoe 3e voix mpanohitra rehefa lany rehefa miverina lany eo de tokony misy rafitra amin'izay zany matanjaka satria efa olom-boafidy zany le rapitso afaka pitso miverinao de afaka manao an'izay niezaka foana moa zay tao amin'ny conseil municipal nanao an'izay hoe 3e voix zay combat moa no latsanay tamin'izany de zay moa zany de tena hoe tsy niaraka tamin'ny mampara mihitsy tsy niaraka tamin'ny team ihany koa na niaraka nanoatra tamin'ny team ary zay fa rehefa ohatra hoe lafo ny tanin'ny commune de gaga ihany zay hoe fa ahoana raha ny team tamin'ireny fotoana ireny no nifidy an'le izy rehefa ohatra hoe lany le téléphérique satria nandalo tao amin'ny téléphérique de gaga ihany zay hoe team zay sy ny team nefa maro anisa de ahoana moa zany no lany ihany le izy de amin'ity ngambany tokony mba misy amin'izay tafatsangana amin'izay io 3e voix mpanohitra averiko ihany misy mantsy ny 3e voix tsy mpanohitra. Raha izay mantsy hoe 3e voix zay de ohatry ny raisin'ny olona hoe tsy manan-kevitra mivoaka ny efitrano rehefa tonga ny fivoriana na eny amin'ny nao aminareo amin'ny commune Antananarivo na eny amin'ny anteny mihera-pirenena moa zany ny amin'ny olona tsisy mpanohatra azo atao tokoa ny mivoaka ny trano zo mihitsy zany nanao an'izany zay indrona intelo rehefa hitanay fa tsy ara-dalàna rehefa antanena apetraka aminay na ohatra hoe rehefa hitanay fa tsisy lalany hevitra mihitsy le izy de lasa zay mivoaka fa matetika aloha zay mivoaka foana mifidy foana teo zao resaka hetra trano afaka iverinantsika rehefa de mifidy zay na enanay ny hetra trano na Antananarivo rehefa ny aiky mampara hoe diso ny zavatra natao nandritra ny 5 taona nampiakatra lavitra be loatra ny lehetra de ny teny taty aminay izy de hoe ampidinina lehetra de ny fanaraka zay satria efa ny aiky izy fa diso. Ny antoko humaniste écologiste manokana de isan'ny mijery ny mahaolona vohitsakitsaka ny zon'olombelona toavina amin'izao fotoana izao so fototra amin'ny hoe etsi-pitakiana fanoherana an'izay hoe tsy rarin'izay de lestage fotsiny raisitsika amin'ny fahatapahan-drano miaina an'izany tsika amin'izao ora sy fotoana izao miaina an'izany fahatapahan'ny herinaratra izany tsika toerana maro ihany koa nefa tsy misitraka rano ara-dalàna ary lasa ohatrany hoe fomba mampanao mihitsy arany ho an'ny eto Antananarivo renivohitra ny hoe amin'ny 2 sasany alina amin'ny 2 maraina no mandeha milahatra rano mandeha milahatra ohatran'izay zany le zavatra iainana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao manao hoe tsy pitakiana nefa mpitandro ny filaminana ny tonga iny. Nanomboka tamin'ny 2020 tamin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana resaka délestage io de navelantsika nandeha fotsiny amin'izao tonga ny tetezamita de nipotehina daholo ny fitaovana rehetrarehetra nafaran'ny Andriamatoa Ravalomanana nefa ny tsara ihany le zavatra iny le entana iny de nitoizana moa zany Andriamatoa Rajoelina de nitoizana indray Andriamatoa Rajoelina de navelantsika potika fotsiny le raharaha tsika moa de be de be mindrisy ny fidy andro zareo foana rehetra ny 10 taona de zao zany le izy menjera mikapoka tanteraka mihitsy le resaka jiro sy rano tsy ny jerama fotsiny fa resaka jiro sy rano mandanga zay antoko politika sy mpanao politika milaza hoe afaka herintaona de hovovany olona mandanga tsy misy an'izany 1400 milliards ariary veranga ny vola atobaka ao fa ny vahaolana amin'io zany de mila maka herintaona 2 taona mihitsy de ny humaniste écologiste moa de mazava foana hoe faritra sy faritany misakatena zay ihany no vahaolana io de manao jirama be dia be eraka Madagasikara fa tsy hoe jirama ray rehefa tapaka ny jiro any Morondava de miandry le DG aty Antananarivo vao mandeha ny jiro any Morondava tsy mety tsony zany fa mila zarazara iny io ka ela be manao an'izay satria mety hoe
tsy manomboka tsy départ à zéro akory le orinasa vaovao fa tena départ manomboka mihiba mihitsy zany hoe zaray no 1400 milliards io indrisy de mandeha tsikelikely am'izay ny jiro sy rano ny olona ange de zao hoe nahavotra rany jirama 10 isanjato ka hatramin'ny 20 isanjato ihany inge misitraka jirama nahavotra rany jirama na vita ary volobe 70 isanjato ihany inge no mahazo jiro sy rano zany hoe tsy njirama ntsony ny vahaolana tsy antsony ny vahaolana fa tena mila isaky ny commune isaky ny région isaky ny faritany de mila manana ny jirama ny tomasina zany tokony hoe jirato na jirama zay zany fa tsy jirama ntsony de ny tuliara jirato zavatra ohatran'izany zany fa tsy mety tsony io mitamba be io ary miresaka be ny tanàna tsika zao tsy mety mihitsy le be ny tanàna tenenina hoe voendaka nge le olona satria maizina ny andro latsaka ny nadalina nge le olona satria maizina ny andro hoe le be ny tanàna hoe ka io jirama manao an'io fa tsy idirany be ny tanàna ny jiro efa nazo caméra caméra privé reny na don reny ary falina moa mahafinaritra izy an'izany fa zay zany tokony mba tompony andraikitra amin'ny jiro sy rano amin'ny poniny sy mifidy azy ny mpanao politika zany hoe ny mpanolo-tsaina sy ny be ny tanàna fa tsy miteny hoe tsy anay ny jirama tsy anay ny jirama de zay zany mandainga azy mpanao politika milaza hoe mahafaka an'io anatin'ny herintaona fa mafimafy izy io de mila miaritra kely daholo tsika aminakavy de vahaolana province région autonome ny jirama misy ihany no milaza hoe tokony privatisena izy ity mena tantany sehatra tsy miankina asiana mpifaninana le orinasa mety hoe inona ihany koa ny sakana tsy ahafahana miroso am'izay toavina hoe tady mpiara-miminantoka zany iara-iasa na anarina nyity orinasa jirama tena anarina fa tsy olona hotendrena fa nefa zao mivokany ny humaniste écologiste am'izany de hoe privatisena ve tsotra an'izay fitondran'le baolina fa hoe farita sy faritany mizaka tena zany hoe tokony no manana antoka na actionnaire ao zany ny région commune ny province tokony manana pietrabola ao ary zareo mety hoe tsy manambola ary zareo fa mety hoe tany no ataony eo mety hoe barrage io mety hoe le distribution na fil iny zany azo atao en fort dauphin nge zao efa maleo tena ny jirama misy maleo tena any tsy misy idiran'ny zany hoe compagnie ray fa maleo tena ny nosy be koa afaka mizaka tena koa izy de afaka manao an'izany be de be mihitsy iraky Madagasikara de raha am'izay fotoana zay rehefa actionnaire le commune de afaka misy opérateur privé ihany koa zay ny tokony ho izy no maro anisa ao anatin'le zavatra maro anisa ao anatin'le action de manao an'le inona moa manao an'iny zavatra iny zany manao an'le opération zany de privatisation ve ny anaran'izany province région autonome aloha tena fototra mahakasika ny fitantanana ny hevin'ny orinasa jirama ihany koa manao ahoana ny fahitan'ny atoko humaniste écologiste amin'izao fotoana izao mandany volontsika mandany volany ambaravarakely raha ohatra ka mihoatra ny $10,000 zany na €10,000 zany karaman'le DG raha ohatra koa ny Armady ny Air Madagascar Airlines de hoe ny Banque mondiale mandoasa ministère na transport ohatran'ny hoe tamin'ny Barea ny karama amin'ny le mpitantana vazaha teo de mandany vola varavarankely tsika ary mahagaga mihitsy koa aloha le izy hoe PDB ny avaram-pianarana eto Madagasikara nanao Harvard nanao Sciences Po docteur de nefany tsy misy mahavita mitantana ny jirama tamin'ny andro ny Didier Ratsiraka angamba nisy gasy ny tantana ny jirama fa tamin'ny andro monsieur Ravalomana moa Lahimera no natsony teo fa de tena mahagaga mihitsy hoe inona daholo ty diplôma PDB ty raha ohatra hoe tsy maintsy maka vazaha no hitantana ny jirama tena misy tsy fahatokisana amintsika malagasy ihany koa aloha zany le izy zay angamba ny antony nanova monsieur Ravalomana tamin'izany fotoana zany hoe aloha maka vazaha fa le malagasy manahirana de am'izay koa zany mitovy am'izay koa am'izao so de hoe le malagasy manaiky baikona manaiky ampitahorina ihany koa satria nisy mpisolo-toerana teo nitendrena fa nefa ny hitatsika reny ny zavatra natao tany amina resaka fitantanam-bola no naninjehana le mpitantana orinasa jirama amin'nkehitriny nefa milaza hoe fahita le orinasa jirama amin'izao fotoana izao nefa ny vola miopapana no alainy reto mpitantana tao reto zany mihitsy nika misy olana zany angamba misy olana zany angamba maripahaizantsika matoa manaiky baikona ohatran'izany mety mbola matahotra no fatinoana angamba ny hoe raha voaroaka amin'ny asa de tsy mahita asa ntsony amin'le diplôma mety matahotra hoe tsy mahazaka
asa hafa angamba le diplôme de mifikitra aloha de manaonao foana de aveo de wanted injehana eraky ny tanàna zay koa angamba misy mety misy olana koa angamba ny ara-kolotsaina mato tsy mifampatoky ohatr'izany sy mifanenjika ohatr'izany Antananarivo renivohitra ny atrika fivirina reo farany herinandro teo fandraisaresaka ty ihany ny mpanolotsaina namana moa zany tamin'ny alakamisy teo tao anatin'ny fandarana zaray hevitra trany laninareo 100 lay fanovana hitratrano fa nitsina moa zany io tany amin'ny taona 2024 teo ihany koa ilay resaka fikitihana tetibola zay laza moa mpanolotsaina Clémence Ranirina ravaigny teto hoe 750 isanjato ny nampandany an'ilay resaka fikitihana tetibola raha lany 100 isanjato tany amin'ny resaka hitratrano ny toavina manokana taiza ho aiza tamin'izany rehefa niaiky ny mpitatana PDS Ramanatsoa zay kandidata mifaninana aminay fa latsaka ambany Antananarivo de niaiky izy zany fa nanao foana ny mapara zay misy azy de rehefa niaiky izy de nanaiky zay hoe aleo tena ampidinina le hetra satria tena tsy voalohan'ny olona le hetra ny tena olana zany de nietraketraka nataon'ny mpitatana teo aloha mapara teo aloha zany nampiakarina avy loatra le hitratrano ary tsy nihera tamin'ny mponina de tezitra mivahoaka an'Antananarivo tsy nahatoky tsony ny mpitondra mapara eto Antananarivo de tsy nandohetra tsony de rehefa niaiky izy zany hoe tena tsy nandeha am'lohany mihitsy ny teo alohany ary tena isorana azy mihitsy ny aloha satria vitsy ihany ny olona miaiky ohatr'izany de nampidinina ny hetra ny fanontaniana zany zao de hoe mahatoky any PDS ary Ramanatsoa zay candidat mifaninana aminay hoe ny vahoaka an'Antananarivo ka andohan'ny letra nampidinina raha za manokana de hoe tokony mandohetra ny olona fa azoko mihitsy ny olona raha leo azoko zany fa tokony mandohetra aloha fa hitantsika io zany ny fahatokisana raha ohatra moa zany miditra ny hetra mandritra ny tevolana de mahatoky maparandray zany vahoaka an'Antananarivo hitantsika io zany le izy aloha fa mazava tsara iny ny faharoa de hoe consentement à l'impôt le zavatra io zany hoe tsy resaka teknika fotsiny ny hetra fa resaka psychologique resaka filozofika resaka politika hoe manaiky ve le olona andoha hetra consentement à l'impôt zany faharoa izahay de nanao tsy kosa tamin'ny fanovana fandanimbola zany hoe le 98% valopolo firy izy teo sivifolo amby zay nanao tsy satria zay ny teny hoe alohan'ny andefasana vola atsy na roa de avoay aloha ny SMGD avoay aloha ny mangarahara amin'ny volan'ny SMGD satria manambola ao ny commune de atao veloha ny mangarahara de nanao tsy zay zany le 200 nanao tsy androa tamin'ny zoma de azoko ny budget primitif ho dinianay amin'ny herinandro avy eo de misoratra ray fotsiny teo anatin'izy hoe SMGD parking zay fotsiny de tena mahagaga anao hoe manina le sy atao mangarahara fa société orinasa commune iny de manana tsipika anankiray mihitsy mikasika an'izany kanefa tsy hitako ndray le izy de tena mahagaga hoe nampanantena iny zay hoe ho atao mangarahara ty zany zao le atota taratasy mbola tsy hitako le izy mbola doniana mirehitra ny 10 andro io fa zarotra zany mambizaka ty SMGD ty anisan'ny nampifanolana ny mpanolotsaina Ramatoa Latiana Ravolomanana sy ny PDS Topila Richard Ramanambitana amin'tay fa lasa korazana amin'izao fotoana zao ohatra tsy misy miresaka ity SMGD ty aloha zany raha ny PDS ankehitriny manohy an'ilay ady raha efa niakatra azy teny amin'ny fitsarana ny fitoriana mahakasika ny SMGD fomba fijeriny fa tsy marina zavatra ty fa fomba fijeriny fahitako azy aloha PDS Ramanambitana zany de tena niteny taminay mihitsy teo daholo zay mpanao gazety ko hoe azo averina hodiniana mihitsy ny SMGD fa misy zavatra tsy mazava ny PDS ankehitriny koa zay faninana aminay dia milaza hoe ohatrany raha fianao koa azy ohatrany mety amin'ny any le SMGD raha fahitako azy teo mety ho diso fa niaraka ny aino azy teo moa tsika fa ny anay dia afatran'ny voalohany zay no niteny hoe tsy ara-dalàna io SMGD, SMDI, SMA sisy mevy io satria tsy nandalo tao aminay conseil municipal raha mamaky lalàna tsinona de ao anatin'ny lalàna de hoe tsy maintsy mandalo ao aminay ao amin'ny conseil municipal ao amin'ny filan-kevitra na ny organigramme na ny fananganana service na établissement na fangatanana orinasa na orinasa efa mitsangana ary ka hovainao mpiara-miombonantoka na ampiakarinao ny fiaraha-miombonantoka de tokony mandalo ao aminay de aminay io tsy ara-dalàna mihitsy ary be ny tanàna ho avy eo de efa resahanay hoe ahoana ny fomba atao amin'izy io
fa zay zany fahitako azy hoe ahoana ny SMGD fa aminay aloha tsy mangarara aloha izy hatramin'izao mijery ato recette dépense poste 76 17 66 26 tsy misy eo mahakasika ny fomba fitantanana zany nandritra izay 5 taona zay raha efa taona voafatry ny lalàna fotoam-piasanareo voafidy 7 sy 4 arivo nanao ahoana zay fiatrehana ny fotoam-piasana voalohany zay raha ho anareo tao amin'ny lisitra komba manokana zany mpanolotsaina sy ny hoe fahitanareo ihany koa ny fomba fitantanana nataon'ny mpitantana teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Safidy moa le manao politika ary mbola candidat ny tena fa mafy be mihitsy anjara tranga tao asa raha tadidinao fa misy fotoana zay voarokan'ny filan-kevitra roan'ny filoanay fotsiny zay misy fotoana zay idinany ivelany misy fotoana tapahana ny carburant-nay tenako moa de nakatra fitsarana mihitsy raha tadidinareo tena mafy be mihitsy ny zavatra antranga tao fa safidy hoy de mbola vonina le izy zany raha ohatra hoe tombontsoa manokana no nanaovana nyty resaka politika sy filan-kevitra ty de perte 19 millions ariary fa tsy izay aloha zany nanaovana le tsy le vola aloha zany nazakazana tao fa tena hoe mahafinaritra ny miaritra ho Antananarivo mahafinaritra ny mahita hoe ay ve resaka politika no afahana mamaha olana fako ay ve resaka politika no afaka mamahana olana transport fitaterana ay ve resaka politika de afaka afahana mamorona asa vetivety eo zavatra mahafinaritra zany le izy fa mafy tamin'ny fiainana aloha le izy zany voaroaka ny salle zany ianao enjana be zany tsy avela miteny ianao hitanareo mpanao gazety moa reny nalainareo sary mihitsy hoe manangatanana ny tena de maneno lakolosy tapitra ny lera iza hoe politika fampandrosoana zay politika ny fako fitanterana tsisy ny vary eo aloha zany hitantsika angamba ny taxi moto zay mbola fifandirana ihany koa tao filan-kevitra municipaly zay anisan'ny nampifantonanao sy mpanolotsaina Clémence mihitsy tany amin'ny fanombohany ny fandiniana an'iny tany amin'ny taona 2 tany hoany angamba zay sa 2 resaka fako am'izao de tena tsy hova manokana raha noraisy ny commune Antananarivo renivohitra mihitsy ny fitantanana raha teny amin'ny ministère zany samyva zany teo aloha le izy aloha zany dia tena hoe ratsy ny bilan tena échec ny bilan ny mapara teo amin'ny fitondrana teo amin'ny fitantanana Antananarivo tena mazava be zany de eo ilay miantso amponina Antananarivo mbadin'io tsara re aza manao fanatisme re aza manao tokatsaina fotsiny fa mba jerevy re hoe iza re mba nitsangana iza re mba niady ho Antananarivo io anyetra tranonao iza re mba napidina an'io rehefa nampiakarany sasany le izy iza re mba nitsangana njoro tamin'ireny resaka alika mivovoa sy ny karazana CMH reny mba jerevy ihany reny fourrière 4 millions ariary reny tokony misy fourrière tena marina zany fa iresahana amin'ny olona le zany de azavaina aman'olona de zay zany bilan teo aloha tena na ny maparara de miaiky PDS lalana manatsoa de niaiky hoe tena latsaka ambany Antananarivo nefa ny ekipa teo alohany moa zany nitondra Antananarivo ka de anjaratsika no mijery kosa hoe mbola mendrika ve sy ny sisa mahakasika ny tetobolan'ny commune Antananarivo renivohitra efa ndresiresantsika ihany io tany ampiandohana tany efa nivoaka ve mahakasika ny tetobola zany ho Antananarivo 72 milliards zany no prévision amin'ny heritaona zay no hitako amin'ny tota taratasy eto zao zany le izy rehefa mahita zany anao hoe 72 milliards de ohatran'ny hoe BDP zany de mba miresaka amin'ireny le ray aman-dreny mampianatra janaka any amin'ny lycée français ako 100 milliards ariary tompoko ny budget ny lycée français 72 milliards ariary ny Antananarivo 14 milliards ariary ny Tomasina 11 milliards ariary ny Manjanga de manontany tena ianao hoe tena tsy mahay mitantana vetsika malagasy fa ahoana de ambany taxe zany ny tetibola nefa lycée français 100 milliards ariary de tena mila mitady zany tsika malagasy olona mahay mitantana olona mba tonga saina amin'izany taremarika zany hoe tena tsy mandeha amin'ny lohan'ny mihitsy ane zany ty fireneny ty mila ekipitsika miaraka mandinika hoe oreto tena mahamenatra nge zany amin'izao 72 milliards zany lazaiko anao tamin'ny farany teo zany zao 40 milliards niditra tamin'ny 2023 40 milliards amin'ity marina mafy raha tafiditra mbola sy tapitra ny taona fa raha tafakatra 25 milliards izy tena betsaka fa tena hoe misy olana mihitsy zany aloha amin'ny fitantanana
tamin'ny ary tsy voatery am'izao fotoana fa atram'izay mihitsy zany a tena manontany tena hoe fa inona reny nataontsika teto amin'ity fireneny ity no tena miakarapoka ohatran'izao a Tananarivo a miakarapoka ohatran'izao Madagasikara efa mijery azy hoe Sainte Marie Nosy be zany zany ke tokony anankirena be tokony manana fizahantany zany manana ilangilangy manana maivatanany zany manana volamena ilakaka zany manana safira de ohatrinona reny budget primitif an'izany a tena hoe tsika koa angamba tsy mino ntsony koa angambany tsy mino a Madagasikara ntsony angamba fa hoe ho an'ny Frantsa sy ho an'ny Dubai sy ho an'ny Maurice angamba mamaika de alefa any izy fa tena mazana be mihitsy a jahatra mitrangatsika roatra tsy tonga saina mihitsy aloha raha fahitako azy zao eo amin'le hoe Antananarivo renivohitra tao anatin'ny fotoana vitsy de ohatrany hita fa miezaka miasa ilay PDS amin'izao fotoana izao raha matoa ary lala Ramanantsoa fahitanareo manokana mpanaramaso nareo mpanolotsaina amin'izao fotoana izao nisy fivoarana ve taorian'le hoe tsy visina PDS volana vitsivitsy teo Antananarivo talohany hoe nandraisany ary lala Ramanantsoa an'izay fitantanana izay hita mantsy eny anivon'ny tambazotra an-tserasera fa ohatrany tena miasa be ity filoha délégation manokana ity zay mitendrena zany ay tena tsy fantatro tompo tsy azoko atsaina hoe inona le tianao tenenina tsy am'le hoe fomba fiasana zany be oririka ambodiny sotry mitohy ny fanamboaran-dalana amin'izao fotoana izao zany tokony atao zany na ahoana asa normal zany nge karaha manao asa normal ve izy de ho te hafana ve tsy fantatro aloha tsy fantatro tsy de tena convaincu tsy de tena hitako zay tenenina am'izay raha manao ny asany izy de manao ny asany kosako maninona moa ary nareo rovina no ametra-pialana ianareo mpanolotsaina zany io zany a de tena candidat za nianatra lalàna fa tsy arako tsony le izy satria misy lalàna tamin'ny 4 misy lalàna tamin'ny 8 misy lalàna tamin'ny 3 de misy hevitry ny RCC na avy zavatra niainako ny tantaraiko fa le lalàna tena tsy arako tsony raha ohatra ka mpanolotsaina milatsaka député tsy miala raha député milatsaka ben'ny tanàna tsy miala raha député milatsaka filoha-pirenena tsy miala raha filoha-pirenena milatsaka filoha-pirenena miala de raha conseil municipal milatsaka conseil municipal ao anaty lalàna 2014 miala fa ohatrany tsy miala indray le izy ao anatin'le lalàna anankiefatra sy aviny resahako teo tsy fantatro tsony za aloha zany matoa nandefasana an'ity resaka budget primitif ity de tokony tsy miala zany fa le philosophie an'le lalàna mihitsy zany no tsy fantaratsony tsy fantaratsony le philosophie mila miverina miresaka antsika Madagasikara hoe malagasy hoe inona le izy satria PDS koa taloha raha vao milatsaka de tokony miala de inona zany hiala zany ny PDS am'izao fotoana misy lalàna be dehibe zany mila averina resahana fa tsy fantaratsony hoe inona ny tanjon'le lalàna rovinina miala rovinina tsy miala rovina tsy fantaratsony mihitsy le izy za moa zany tsy nijery lalàna tsony satria tsy very tsy haiko tsony le zavatra atao ary nahita eo ary le lalàna nafantatra le lalàna tsy fantaratsony inona le esprit des lois de visaka fotsiny anao fa de manaraka ny onjany fotsiny zay anao sisa de io budget hodinianay zany amin'ny 15 octobre fa le resaka lalàna eto Madagasikara seni zany tsy arako tsony hoe inona raha ny tena asan'ny seni ndraindray tsy ohatrany hoe tsy manana asa mihitsy ny seni rehefa diniana de tsy azoko tsony le tsy mahaleo tena ve zany seni manokana zay zao nanao dossier atao mandohetra zay any amin'ny ministère en finance nefa lazaina fa tsy tokony miantona fanjakana zany lazaina fa tsy tokony miankina fanjakana ny fifidianana nando naka bulletin numéro 3 zay any amin'ny ministère ny fitsarana nefa lazaina fa hoe tsy tokony miankina amin'ny inona moa fanjakana ny fifidianana nanao zay certificat légalisation any amin'ny préfet zany hoe fanjakana de lazaina de inona zany le hoe tsy miankina fanjakana ny fifidianana atao inona zany le seni raha ohatra hoe tsy sidinina atao amin'ny MCNI afa-tsy manatitra dossier ny fanemorana daty mbola tsy ny CNI fa mbola ny gouvernement tsy ny humaniste écologiste moa de efa hatramin'izay laza hoe tsisy ilana CNI ary tokony averina fanjakana io satria nietra fanjakana bulletin numéro 3 fanjakana ny report des élections fanjakana ninina fanjakana daola CNI tsy manao ninina mihitsy zany rehefa ataony koa fa mamehevitra itsero de koa hoe aloha rehefa fanjakana de aloha fanjakana no tompona andraikitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany idirantsika zay rehefa avy eo fa berinako le fantany hoe atao aniza zany ny lalàna tokony ho an'ny olo-pirenena rehetra lalàna fa tena izay ve misy eto
zay aloha zany de gaga misy ohatra zao hoe resaka hetra teo le hoe Andriamatora Valomana tsy afaka nilatsaka satria tsy nandohetra hony nefa izy tamin'ny 2023 afaka nilatsaka de gaga mihitsy hoe fa ho an'izy raha zany le lalàna mitovy daholo fa izy rehetra misy candidat zany avelan'ny Andriamatora Rajoelina sy ny fanjakany tsy mandohetra fa zay candidat tsy maintsy mandohetra de gaga mihitsy tokoa aloha ka zay hoe le lalàna zany na nianatra ianao na tsy nianatra lalàna ndraindray ianao gaga ihany hoe ohatran'ilay article 42 tsy hay mihitsy hoe ino ohatra manao zay pahtany daholo zay isay pahtany de zay matanjaka eny fa ny malagasy mihitsy ngamba mila miverina amin'ny kondo fantatra fa sarotra amin'ny fiainana fa mila miverina manao politika tsy fantatra intsony ny tena hoe esprit de loi am'ireo rafitra mpanomana sy mpikarakara ny fifidianana toavina maro ny antoko milaza an'io hoe aleo hiverina any amin'ny ministerany atitany karakara zay voalohany koa aloha nefa misy ihany koa no milaza hoe tsy crédible io raha hoe ny any amin'ny fanjakana ny karakaran'io satria andrenjara koa ny eo amin'ny antokony fitondrana mantsy ny ao amin'ny ministerany atitany nefa toerana politika ny akamaroany ao aloha zany ministra zao mety hoe miaraka amin'ny fitondrana iny olona iny zany ve tsy isy fitanilana ihany any amin'ny fikarakarana taratasy any amin'le hoe famoahana ny vokatra fikarakarana n'le vokam-pifidianana ihany koa ka amin'izao fotoana zao nge misy nefa misy fitanilana be mitovy ihany le izy fa fantaniny de hoe iza ny tompona andraikitra raha ohatra zany misy fitanilanana de iza ny tompona andraikitra ny seni ve sa ny fanjakana de alao atao mazava ho izy na seni na ny fanjakana fa tsy hoe ny seni fa ny fitsarana tsy an'ny seni bulletin numéro 3 tsy an'ny seni ny hetra tsy an'ny seni légalisation tsy an'ny seni ny résidence tsy an'ny seni fa ny fanjakana de inona raha zany le izy inona zany tsy fanjakana daholo ihany nge manao azy fanjakana daholo ihany manao daty fanjakana ihany manemitra azy kinona zany ny ilana an'le seni de aminay rehefa andany vola ihany teny magaga aloha hoe ny malagasy mbola vonona foana ando vola ho an'ny seni zay tsy manao ninina mihitsy zany ao anatin'le raharaha fa tsy mieritreritra de aminay aloha de hoe avereno any amin'ny seni ary any amin'ny fanjakana ny fikarana fifidianana ohatra ny any amin'ny tany mandroso rehetra raha ohatra ny malagasy tena miteny hoe zay malagasy tena mahantra zay fa vonona zay ando vola ho an'ny seni de misy vahaolana anankiroa voalohany ny lalàna tamin'ny 2.4 de milaza mikasika ny mpanohitra de milaza hoe ny lehibe ny mpanohitra de afaka manendry olona roa ao amin'ny seni ary birao maharitra de ny foanan'ny président Rajoelina Romampianina moa zay mahagaga be de foanan'ny député Brunel ihany koa le izy satria izy niady tamin'ny Marc Ravalomanana nisy fifankalahana be tamin'ny Marc Ravalomanana de novainy le lalàna potehany le lalàna ny faharoa raha ohatra hoe tena mbola miteny malagasy hoe zay tena mbola manambola omena seni ary zay de tena vonona me vola be any seni de zao arany le seni mihitsy no mamola vola lalàna hoe zao ny asanay zao ny tetibolanay zao de makany amin'ny parlement reo olo reo ka rehefa tsy eken'ny parlemanta de miala ny seni ray manontolo fa tsy miteny ny seni hoe zay nge tsy manana andraikitra satria ny lalàna de miteny hoe ka ny lalàna de miteny hoe ka dotrany hoe victime an'le lalàna izy zany de tsy afaka manao inona ka raha ohatra izy zay zany ny vahaolana faharoa rehefa tena miansista ny gasy hoe te ando vola ary manambola be ho an'ny seni izy aloha tsy d'accord am'zany tsy manaiky an'zany de hoe le seni mihitsy manao le volavolan-dalàna de mitondra azy any parlemanta de rehefa tsipahan'ny parlemanta de miala ary raha efa ekeny de miasa zay zany toavina Rahalambomahay tapitra sady ny fotoanantsika nafanandresaka makasitraka namaly ny fanasanay teto amin'ny ICM radio tao anatin'ny fandarana zara hevitra inona no feny zay voaresaka teo zay fotoana ihany koa zao hitondrana afatra fantatro fa sarotsarotro ny zarana zavaiko fantatro zany fa tena mangataka indrindra mponina Antananarivo mponina Madagasikara ny olo-pirenena hoe andoranga mba hanao fanjakany mandinika angambany fanjakany mandinika tsara ny fanjakany mandinika indrindra raha mandinika tsara de andoranga resaka sarotsarotro ohatr'izany ny resahana fa 10 taona ny lalovina so de maty eto indray de mitabataba eto indray sotra toko de manantena hiverina eto mbola amin'ny desambra moa fifidianana fa manantena antsika ICM ary mamberina amin'ny rarisoa makasitraka indray tompoko